Ianareo rehetra malala an'Andriamanitra sady voantsony ny masina mbola ho aminareo hatrany amin'ny fiadanan'ny Tompo. Ivavaka isika. Dia rainainao Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra be voninahitra nefa miondrika mandrakariva, mahatsiaro ary mamangy anay, manome ny teninao ho lova tsara indrindra ho anay, ho fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalanay. Dia mitenena Tompo mampahereza indray. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Salamo fa 7:100, andininy 5:100 ka hatramin'ny 2:100. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Efa nianina aho fa hitandrana amin'ny fitsipika marina, ka nefaiko izany. Ampahoriana indrindra aho Jehovah, velomy aho araka amin'ny teninao. Jehovah, aoka nie mba hakasitrahanao ny fanaty tsitrapo aloky ny vavako, ary ampianaro ahy ny fitsipikao. Antenda ihany ny aiko mandrakariva, kanefa tsy manadino ny lalànao aho. Ny ratsy fanahy mamela-pandrika haningotra ahy, kanefa tsy mania miala amin'ny didinao aho. Efa noraisiko holovako mandrakizay ny teny vavolombelonao, satria fifalian'ny foko izany. Apetrako ny foko hakatoa ny didinao mandrakizay hatramin'ny farany. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Salamo fa 7:100, andininy 5:100 ka hatramin'ny 2:100. Nakatsika ny lohahevitra hoe sarobidy ny tenin'Andriamanitra. Ho aminareo hatrany anian'ny Tompo. Fantatsika riavana fa amin'ireo salamo 5:100 isa, dia ity salamo fa 7:100 ity no lava indrindra, satria misy andininy 4:70. Miavaka koa izy ity satria antsoina hoe salamo araka ny Abidi. Misy paragrafy 2:20 mantsy izy ity, izay samy misy andininy 8 avy. Ary ny fiandohan'ny teny isak'ireo paragrafy 2:20 ireo dia manambara ny Abidi hebreo. Ka ny andininy 5:100 ka hatramin'ny 2:100 no paragrafy 2:20. Miombona amin'ireo paragrafy 2:20 rehetra manandratra ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra fanazavana ny fiainan'ny olona. Ka izany indrindra no nakatsika ny lohahevitra hoe sarobidy ny tenin'Andriamanitra. Sarobidy ny tenin'Andriamanitra satria voalohany fanazavana ny fiainantsika. Sarobidy satria faharoa fampaherezana antsika ao anatin'ny sarotra. Ary sarobidy satria fahatelo lova tsara indrindra ho antsika ny tenin'Andriamanitra. Voalohany ary sarobidy ny tenin'Andriamanitra satria fanazavana ny fiainantsika. Andininy 5:100 sy ny 4:100. Ny andininy 5:100 ho haintsika tsinjery tsara. Ahoana moa? Fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Izany raha teo no teny faneva ny izao fankalazana ny 5 taona ny sampana sekoly alahady izao. Tamin'ny fotoana nanoratana izao salamo izao, dia mbola tsy nisy jiro manazava amin'ny alina tahaka ny amin'ny andro kehitriny eny an-dalana. Fa raha tsy maintsy mandeha alina ianao, dia tsy maintsy mitondra jiro na fanilo. Nefa mbola manjavozavo ihany koa ny fanilo tamin'izany. Noho izany rehefa mandeha anao amin'ny alina dia tsy maintsy
izay alehan'ny tongotra ao ny tsinjovina voalohany ampidinina ambanimbany ka izany teny izay nindra amin'ny mpanao salamo zany a dia kisary teny ihany satria raha misy olona andeha amin'ny alina tamin'izany izay tena maizina ka tsy mitondra fanilo dia azo antoka fa ianjera, azo antoka fa ho latsaka ny anaty lavaka ary tsy ho tonga amin'izay alehany akory. Kisary teny ihany izany andininy fadimy amin'ny zato zany satria hoarina amin'ny olona mandeha amin'ny alina ny kristianina. Zany hoe tahaka ny lanin'ny olona tamin'izany mandeha alina jiro na fanilo mba azony mahita ny diany tsy halavo azy no tokony ilantsika kristianina amin'ny tenin'Andriamanitra hanazava ny fiainantsika. Raha tsy zany dia tsy halala zay tokony alehantsika mihitsy isika fa tonga amin'ny ambarana salamo voalohany hoe andeha any amin'ny lalana falehan'ny mpanota sy ny ratsy fanafona dia ho lavo ny fakam-panafona isika. Ka mipetraka amiko sy aminao ny fanontaniana izao, tena mba mamaky ny soratra masina tokoa ve isika akoatra ny isan'alahady? Mba miezaka mividy sy mamaky boky manampy atsika amin'ny fahalalana ny soratra masina ve isika? Mba miezaka miantoro teny sy fampianaram-ponona akoatra ny andro alahady ve isika amin'ny andavanandro? Apetraky ny Tompo amiko sy aminao ho fampietreretana izany fanontaniana izany, ka samy mamaly ao am-pony mangina. Aza manantena ny tsy ho lavo raha mbola miraparapa ao anatin'ny aizina isika. Ary tadidio fa Jesosy Kristy ny tena manampy atsika mba tsy haina ao anatin'ny aizina. Fantatrao fa ny fiaina ao anatin'ny aizina zany dia feno tahotra, feno orooro ary tsy havitana ninoninona. Fa Jesosy Kristy no efa nilaza tamintsika izao ny fahazavana izao tontolo izao, izay manaraka tsy mandeha maizina fa hanana ny fahazavana aina. Fizarana faharoa, sarobidy amin'ny tenin'Andriamanitra satria fampaherezana ao anatin'ny sarotra, fampaherezana ao anatin'ny sarotra. Andininy 7:100 ka hatramin'ny 10:100. Ny Salamo 5:100 tsy hoe fanandratana amin'ny tenin'Andriamanitra fotsiny, fa tena vavaka ataony mpanao salamo amin'ny Jehovah Andriamanitra, vavaka arahana voady. Raha adika tsiraray ireo andininy 7:100 ka hatramin'ny 10:100 ireo dia zao nazambara andininy 7:100: tsy ala aminao aho Andriamanitra ary tsy ala amin'ny teninao aho na hampahoriana azy. Andininy 7:100: mbola hianatra amin'ny teninao aho ary tsy ho esoriko ao ambavako ny teninao na hampahoriana azy aho. Andininy 7:100: na isy loza hiatra azy, ambarany eo moa hoe nefa ny tenda aza ny ainy, dia tsy ala amin'ny teninao sy ny fitsipikao aho. Andininy 10:100: ataoko fanily foana ny teninao na dia mamela-pandrika ahy eny an-dalana aza ny mpanao ratsy. Ry havana malala, izao fiainantsika eto an-tany izao dia tsy ilao zany zavatsarotra, tsy ilao zany ny olana, fa ireny rehetra ireny dia tsy tokony ampy ahatonga atsika hoe hijanona tsy vavaka ntsony aka, tsy ho any am-piangonana intsony aho, tsy a tahaka mpanao salamo. Ninonina fahasarotana tsy ala aminao sy ny teninao Andriamanitra. Tsy hoe rehefa tonga ny aretina dia lasa mitady Andriamanitra hafa isika, tsy ala amin'Andriamanitra isika. Tadio fa ny olona ratsy fanahy isy foana mandra-piavy ny tompony amin'ny raony lanitra, araka ny tenin'Andriamanitra ihany hoe ny ratsy fanahy dia hiaratsy ihany. Mbola isy foana zany olona hangalatra, zany olona ampiorooro, zany olona isoloky. Ka aoko tsika tsy hanaraka izany fanaony zao tontolo zao zany hoe satria izy miala amin'ny tenin'Andriamanitra dia lasa miala amin'ny tenin'Andriamanitra koa isika. Mety maharary angamo zany hoe very fananana, fa ndraindray mampatahotra ihany mahita ny fanehoan-kevitra ataon'ny olona amin'ny tambajotra ao rehefa misy mpangalatra tratra hoe ataovy amin'ny fanaovana azy, vonoy ho faty fa manimba ny tany, manimba ny fiainan'ny mponina.
nefa ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika mazava fa n'Andriamanitra ny aina, tsy anjara antsika ny manala an'izany. Aoka tsy hiala amin'ny tenin'Andriamanitra isika, aoka atoky an'Andriamanitra isika, fa tena ho tahiny tokoa isika raha mivelona amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Araka ny voalaza eo amin'ny Deutéronomie 9:20, raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka amin'ny didiny rehetra, ho tahiny ianao raha miditra, ho tahiny ianao raha mivoaka. Atolotro Jehovah ho reso anolohana ny fahavalo, lalana iray ny voany anatinanao, fa lalana fito kosa no andosirany hiala eo anoloanao. Sahy koa milaza tahaka ny mpanao salamo hoe ninninona hitranga, ninninona fahasarotana, zao tsy ala aminao, zao tsy ala amin'ny teninao. Fizarana fahatelo sady farany, sarobidy amin'ny tenin'Andriamanitra satria lova tsara indrindra ho atsika. Io ny lova tsara indrindra. Andiny ny faraka 20 sy ny 20 hoy ny mpanao salamo ho amin'ny andiny ny faraka 20, efa niraisiko lovako mandrakizay ny teninao, ny teny vavolombelonao, satria fifalian'ny foko izany. Sambatra isika zay miaina toy izany. Fa io tenin'Andriamanitra zay voasoratra ao anatin'ny horonan-taratasy tokoa, sy izay toriana sy ampianarina antsika, io ny lova tsara navelan'Andriamanitra ho atsika, ny fandimbo tamin'ny taranaka mandraka kehitriny. Fa ahoana moa no inotsika an'Andriamanitra raha tsy misy zany soratra masina zany? Ahoana no ahafantarantsika azy raha tsy misy ny mampianatra sy manazava araka ny soratra masina hoe izao zany Andriamanitra zany? Nandova izany zavatra tsara izany isika. Ataovy sarobidy aminao zany tenin'Andriamanitra zany. Aleo tsy manana telefônina raha mbola tsy manana baiboly. Aleo tsy maraka vaovao sy izay lazain'ny olona fa vaovao malaza amin'ny tambajotra raha mbola tsy naheno toroteny sy fampianaram-pinoana, raha mbola tsy namaky baiboly. Satria tsy ahalala ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia hanota lava ary dia hanalavitra an'Andriamanitra. Aleo tsy mamela trano sy lova raha materialy ho an'ny taranaka akory raha mbola tsy nampianatra azy tenin'Andriamanitra, nitarika azy hivavaka sy nampianatra azy hivavaka ianao. Fa misy taranaka nandova trano, nandova fiara, nandova vola be, fa tsy tia hivavaka, ka lasa miady lava, lasa mifampitorany amin'ny tribonaly, lasa mifampitifitra satria samy manana basy. Ry havana, isika ray aman-dreny rehefa nanao batisa ny zanatsika dia nanao voady, ary ho adinin'Andriamanitra amin'ireny voady ireny. Ho tsarain'ny zanatsika, ho tsarain'ny tantara ny aoriana. Nampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady tokoa ve? Nampianatra azy hivavaka ve? Nanao izay hahatonga azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo ve? Ry ray aman-dreny, aoka ny fitiavana vavaka sy ny miain'ny tenin'Andriamanitra no ataontsika ho lova tsara indrindra avy amin'Andriamanitra, ary mba ho ampitaitsika amin'ny taranantsika. Fa izany no adidin'ny ray aman-dreny. Zavany seho marina no entiko mamarana izao tenin'Andriamanitra izao. Tamin'ny 14 Desambra taona 2024 dia nisy fanakona masoandro feno na éclipse solaire totale teto an-tany. Nahoana moa zany no miseho? Rehefa milahatra ny masoandro sy ny volana ary ny planeta tany ka takona ny volana manontolo ny masoandro, dia izay le atao hoe fanakona masoandro feno. Niseho zany tany atsimo ny Chili, any Amerika atsimo, nandritra ny 2 minitra sy segondra vitsivitsy. Raha tenenina vetivety dia ohatrany hoe vetivety kely zany, ka maninona moa. Fa lazaiko anao, na dia nampahafantarina sy nampiomanina aza ny olona, dia tsy nampoziny olona hoe ay ohatr' zany tokoa la iaizina. Ny andro atoandro nefa maizina, tsy fakahitana, ka taony nikikika ny antso vonjeo, taony niazakazaka, taony tsy niatsika tao an-trano fa natahotra, natsahatra avokoa ny asa fanao andavanandro rehetra.
ary betsaka koa ny nandohalika ny vavaka. Ay ve rehefa tena iainana mivantana le aizina dia tsapan'ny olona ihany hoe ilaina ny hazavana. Tsapan'ny olona ihany hoe mampatahotra ny miaina ao anatin'ny aiziny. Tsapan'ny olona ihany hoe tsy ahavitana zavatra tsara ao anatin'ny aiziny. Ka za miandry efa latsaka ao anatin'ny aizina tanteraka vao hiverina amin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Zaro amin'ny lalana tokony alehany zazo, zano amin'ny lalana tokony alehany zanakao. Ny tenanao koa dia ho hitanao fa hanome fitahinanao Andriamanitra. Aoka ho tazomintsika ho fanevy zany hoe fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ho an'Andriamanitra ireny voninahitra. Amen.